Nona kosa nisy fiovany ny fandaharam-potoran'ny fiangana ireo mpitarika andro fiangonana EJCSK na ny Église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kubangui noho ny fisian'ilay aretina Ebola ao Congo no anton'izany raha tokony efa niainga tokoa mantsy ny révérend Renald John Andriamanampy dia niemotra indray izany fiangana izany. Isa-taona izahay dia miezaka manao ny fionana amin'ny maha représentant légal anay miaraka amindreo rehetra représentant légaux satria ny fiangonanay dia misy any Canada, any États-Unis, Amerika Atsimo, atia Australie, ny Europe moa be dia be, Frantsa, Belzika sy namanina ary ny Afrika mainty dia feno azy ka ny taona zay nakanesiko tany farany dia efa isaky-ndroa taona tokony makany kanefa noho ny antony nisy ndraram-pirenena sarotra teto dia tsy tany aho ary tokony hoany am'izao ory tenenako zao dia tokony efa any Kinshasa zay mamonjy any Kamba renivohitra international anay zay heveriko fahadidy nefa noho ny antony misy ao Afrika dia nampandreaha ny any Congo zay tamin'ny alalany Congo Brazzaville fa hoe tsaratsara aminao no mamonjy ny 12 octobre nenay moa zany ray volana masina 12 septembre ka hatramin'ny 12 octobre ray volana masina satria teraka 12 septembre Papa Simon Kibangu ary ny andro nahafatesany dia 12 octobre dia nitazomina ray volana masina ka izahay représentant légaux rehetra maneran-tany dia mifanohy tsara amin'io ray volana masina io ny fionanay amin'ny chef spirituel na mpamparay masina mahazatra ny sofina amin'ny sasany ka eo anatr'izay zavatra zay dia milaza ny tany Brazzaville hoe tsaratsara anao tsy makatelo satria nandray fepetra henjana ny fanjakana aty noho ny fisian'io Ebola io